Ny taona 17 no nanomboan'ny foko manerana ny nosy voalohany ny fiaraha-mankalazana ny Taombaovao teto Madagasikara. Natsoina hoe Taombaovao Iraisan'ny Malagasy izy io no ny fiavahan'ny fotoam-pankalazana sy ny fahasamihafan'ny fomba mampanao isam-paritra sy isam-poko. Efa nisy antaona maromaro zao ny fankalazana fanaon'ny fokom-pianakaviana merina avy ao Ambodrabiby sy Anosy Manjaka, saingy niteraka disadisy zany, indrindra ny fanambarana azo an'ny Malagasy rehetra izay tsy neken'ny tany amin'ny faritra hafa noho ny fanisan'andro tsy iraisana. Natsangana andravana izany ny fikambanana KMTM na komity mpanomana ny Taombaovao Iraisan'ny Malagasy hijery daty iray hifanarahana ho fiaraha-mankalaza ka ny vaninandro lohataona, izany hoe ny tsinambolan'ny volana septambra no niarahan'ny rehetra nandany ary nahazoana fankatoavana sy fiahina avy amin'ny ministera ny fanatanterahana izany. Nambara tamin'ny fotoam-pankalazana rehetra fa tsy manafoana ny fomba mampanao amin'ny vanim-potoana mifanaraka amin'ny fanisan'andron'ny foko tsirairay ty fiaraha-mankalazy ty, fa fanehoana ny firaisan'ny Malagasy manoloana ny fahasamihafana misy. Natomboka teto tsara vavaka Betafy, faritra Vakinankaratra ny andron'ny 20 septambra 17 ny fanamariana ny fankalazana iraisana. Teto no nanaovana ny fangataham-pitahiana avy amin'ny zanahary sy ny razana ary ireo fomba malagasy ny ainan'ny faritra hatramin'ny fahampanjaka. Ny filohan'ny antenimeran'ny asa tanana, ny andrembavy Angelina Ralaitsafy no nitarika ny lanonana tamin'izany. Ministra Mpolitsaina Rabinrina Jean-Jacques ary izy no nanome lalana sy nitsodrano ny isam-paritra mba hanao ny hetsika ara-kolontsaina rehetra izay misy isam-paritra. Isika eto Vakinankaratra moa zany dia tsy latsa-danja ao anatin'izay zavatra izay resaka kolontsaina no resahana na eo amin'ny sehatry ny asa tanana na eo amin'ny sehatry ny ara-zava-kanto. Miezaka moa zany anatin'ny voalohany na miezatsika lanja manokana ny kolontsaina fe fankalazana fotsiny dia manao fety fa ny kolontsaintsika mihitsy no mena voninahitra ao anatin'izay fankalazana. Nanotrona io fotoana io avokoa ireo andriana sy olobe isam-paritra. Nanome voninahitra ny lanonana ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga avy ao amin'ny faritra Vakinankaratra, fa indrindra ireo vahiny marina saina. Taonarivo teny amin'ny tranoben'ny merina Mbomanga kosa no nandray ny ivon'ny fankalazana ny 20 septambra 17 teto no notanterahana ny vovonan'ireo ray aman-dreny ara-drazana manerana ny nosy sy nanaovana ihany koa ny nofokena amin'ny tampihavanana. Nanakoako ny fanambaran'ny andriana boto masendry avy amin'ny fokan-temory ny maha-iray Malagasy izay no mariana amin'izao fiaraha-mankalaza izao. Fifavanan'ny Malagasy ary namonasika teto androany fa manana Taombaovao iraisana ny Malagasy manontolo ary atian'ny mpanjaka, atian'ny tangatamena, ary atian'ny sokabe reto. Dito zanahary zany ary nandroandroany sy andro nandeha fahatany fa manana hitarana zay napetraka miaraka andro zany andro zany ary voatondro zanahary hiverenan'ny fihavanana androany manatena zahay fa zavatra voapetraka tondroany tsotran'Andriamanitra. Fahombiazana ny hetsika natao ary tojo amin'ny tanjona ny fifampiresahan'ireo olobe isam-poko raha ny fanambaran'ny filohan'ny KMTM Patrick Zakariasy. Ainga vao amin'ny fitondrana ara-drazana no entin'izany hoy izy. Hetsika voalohany zao satria miantona voalohany mety daholo ny avy any amin'ny lafivalin'ny nosy ny foko valovifolo mitondra ainga vao hoany fitondrana ara-drazana izao hetsika zao nampiseho ny firaisan-kina tamina fanapahana
vanim-potoana sy daty anankiray entina ankalazana ny taombaovao iraisan'ny malagasy rehetrarehetra. Misy ny consensus tonga tamin'izao tsika mianakavy efa zava-dehibe satria eritrereto avy amin'ny lavitra izy ireo ary mbola maro teo tonga noho ny asalotan-dalana sy ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao dia tsy tonga fa miaraka miombona amin'ny rehetrarehetra amin'izao. Natsangana ny faharoa amby roapolo septambra kosa ny tsangam-baton'ny firaisam-pirenen'ny foko raiky amby roapolo manerana ny Madagasikara. Dia Efa Vonan'Alakely no nosafidinana metrahana izany ary nahazahoana lalana manokana avy amin'ny Prime Ministre Solonandrasana Mahafaly Olivier sy ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana. Veizoro na koa hoe Orombato na koa hoe Andry Mampiray firenena. Io izy najoro io toy ny nofokena amin'ny tapiavanana natao teny amin'ny tranobe ny merina teny Ambohimangarova Omaly. Miteraka an'izay finanana ny nofokena amin'ny tapiavanana izay nefany dia nohony ny fanapahan-kevitra ny hasompanjakana velona ankehitriny ara-drazana manerana ny Madagasikara ampiray ny vanim-potoana iraisana mba anokanana daty iray iraisan'ny Malagasy hanajana ny fomba sy ny sotoavana ary ny kolotsaina Malagasy dia mety ho tenenina ho taombaovao Malagasy izy na mety ho tenenina ihany koa hoe fety natokana ho an'ny mpiray firenena Malagasy. Zay no zavatra mifandray amin'ity itsangam-bato natao ty katry. Naseho teto amin'ny lapantanan'Analakely ihany koa ny kanto sy ny kolotsaina ary ny vakoka malagasy ny aliny 2 septambra ihany. Lanonana izay teo ambany fiahin'ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana no sady namarana ny hetsika voalohany amin'ny fankalazana ny taombaovao iraisan'ny Malagasy. Ravoravo tokoa satria mitsidika anay eto ianareo rehetra manan-kasina amin'ny tany, ianareo olombe avy any amin'ny lafivalin'ny nosy. Tonga ianareo avana maneho fiombonana. Izahay efa maniry firaisan-kina raha teo. Koa dia tafaray ny tisiny manina, tsy misy zanak'ala hafa fa isika mianakavy ihany. Feno fisaorana anareo ny tanàna Antananarivo, fa eni-kaja ary nahazo asina. Ary amikitsipotoko no ilazana hoe raha ndravina fihavanana ianareo dia tsy mba trano-pahavalo fa an-trano-kavana. Tsy mba vato manoriana amin'izany izahay tompo satria Antananarivo renivohitra anie dia soa iombonan'ny Malagasy dia isika rehetra izao tsy havana. Amin'ireo asi kulcanirai asi rasakinanai mafi septamaja fatu septamaja fatu
Semsaraka Fasirga. Tapaka nandritra ny vovonana teny Ambomanga fa ny faritra Fianarantsoa no handray ny fankalazana manaraka ho amin'ny taona 2024 araka ny vinan'ny KMTM ho amin'ny Hitetezal-paritra sy ny fankalazana nandritra ny fananganana ny komity mpikarakara. Nisy araka izany ny fampahafantarana teny anivon'ny faritra Matsihatra ambony taorian'ny fankalazana teto Antananarivo no tanterahan'ny delegasion'ny fikambanana izay noraisin'ny lehiben'ny faritra Antanandroa. Tanjon'ny isan'ny famerenan-kasina ho amin'ny fanatanterahana ny amin'ilay fankalazana ny taombaovao malagasy iraisana. Samy manana ny azy ihany ngambany fa ilay iraisana no zava-dehibe fa manao zavatra tsara tsika dia tsy maintsy mivoatra ka anisan'izany ny fampahafantarana sy fanomezana ny Malagasy atsika rehetrarehetra. Ny raha tian'ny korana zany dia hoe antsika malagasy manontolo izy to ny mahagasy atsika no voazy agnatin'ny fankalazana taombaovao zany mifampirary soa atsika jiaby satria ny gasy tsy magnano raha koa tsy mihevitra n'le hoe fanahy no maha olona tsy maintsy misy raha iraisana foana na dia mifagnano veloma azy tsy mahampanjaka andreniko natongavako eto fa mahagasy ahy eka io tsika rehetrarehetra mba hanao an'izay fitambarantsika malagasy zay fa sanandrotsika dia hanotrona ny taombaovao-bazara sy ny any sinoa fa ity antsika gasy engany mba ho reharehantsika malagasy hoe avitan'izay
taombaovaotsika iraisantsika zay. Salante! Sutumavengas karadualamku Fevanana yunuluvatena mamku Fanadu atana na fulambita Deyasara mandi sanyamchika Raja muzika Zanuefu yanakavini raisika Ano Malagasy, za Malagasy Baba sireni nchika Malagasy Ulwareke tika jabi Andawi tambanja, andawi avana adi sensitara Resankina nueri, semisara gyote averi Lubatari njinja Fiavanna Nazarina, Yunutari Njinde, Fiavanna Nazarinde. Tis politik, tis recipe vavan, tis yantudai, handray tanana. Yanaro aviti, yanaro aviri, don't want it tis bagat for Malagasy. Timi tu vievicha, timi tu vinifano. Amin'ireo fiainan'ny Malagasy Fivolagna zimy tove Fambafamba ko samby managna Tana raiky rovaviagna Malagasy jiaby Gidlogatroka baritsy atao maro Fihavanana mampalazan'ny Malagasy Afatra dady lahy Tiavininao nin'olotra miane Tanjon'ny Malagasy Navutina mainty abako ave Zao baka andrefa ia baka antimo Ndao ifankatia sananino Nalilaina spela Ndao ifamela Sikara ifakuru Andao ifandamuru Simtumbi eritra Simtumbi ifanao Mety aminao Samiray fiavina fantanan'vina Misompovy atao ny hafa fa ny anao arovy Gasy tafaray, voky tafaray Iray fo, iray sainy, iray vatsy, iray ihany Malagasy, iray ihany ka na ovina ovato ny tany avity sy ariaka Ninona firazanana tsy mampaninona ndao iavana siasia tao visanatry fitiavana no sefo fitiavana no sefo fitino mampiriary fitiavana no sefo Yesavinandu maro havako api Watika tingana Watika refangangi Ati mwavara tsalelele Suwa viraina Uye Tsara mifakatie Nisua Na tsara ni razambe ni gasi Fiavanana Firasankina Fifandeferana no tsare Samtompony no sity Ny faindrena dia miaraka Mifandefitse Haitana fiadanana Timi tuvi evita Timi tuvi nifanao Amin'ireo fiainan'ny Malagasy Fiavanana Nua mandaka Tany masina Manabatra Samoreka sika Malagasy Na rekna, na tsiniana, na tsimo, na abaratra Uno reka sika jiaby Mitambara na uvato
fanaluatanana volamita de azaramandy zany amitsika azafady